Azo lazaina hoe andro zay tsara ifampiresantsika foana ato anatin'ny fianakaviambeny ny fahasalamam-bahoaka. Isika moa zany dia azo lazaina hoe ministera ngeza be, ary ny raha tsamagaika atsika dia hita hatrany any amin'ny azo lazaina hoe any fotony rehetra any mihitsy ary mikirakira ny fahasalamam-bahoaka. Ankehitriny antsika dia ao anatin'ny Covid, ao koa ny tazimoka zay azo lazaina hoe mbola mahafaty any eto Madagasikara. Ao koa ny peste, marina fa miezaka atsika no azo lazaina hoe mifehy andreo aretina ireo, ary zany fifehezana zany dia mila fitohizana. Ao anatin'izay fitohizan'ny fikarakarantsika ny fahasalamam-bahoaka zay mihitsy zany no amin'ny maha ray aman-dreny anah moa zany dia tiako no sy mitarika an'ity ministera ny fahasalamam-bahoaka aty no tiako foana no sitomana ny saintsika tsirairay avy fa ny tombontsoa ambony reo olona karakaraintsika zay be dia be any amin'ny 27 millions 400 ny isamponina eto Madagasikara, dia ataoko fa rariny sitsiny isika raha mifampiresaka ao anatin'ny zany ministera izany, ary ao atsika no mitady ny vahaolana zay azo lazaina hoe ampandroso ny ministera, ary tsy adino anatin'izany ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra izany.